Teknisianina amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Mamy Lalatiana Andriamanarifo ka antenaina fa hijery ny tombontsoa ny rafitry ny fahasalamana amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena. Hoy ny sindikaan'ny mpitsabo-panampy sy ny mpampivelona izay notorian'ny foloany Valérien Rakotonandrasana. Araka ny profil izay napetraka ny syndicat sy ny association paramédicaux eto Madagasikara moa zany mahakasika ny izay ministra ny fahasalamam-bahoaka dia nivoaka omaly hariva iny ny ministra dia raha mahakasika anay manokana angambany dia olona fantatra tsara zany le ministra vaovao ary hita ihany koa izy tamin'ny fomba fiasany fony izy mbola niasa tao amin'ny Agera ka neverinay fa tsy hoe olona ny parasitena io fa nandalo atrany amin'ny CSB niakatra tao amin'ny SSD dia tonga hatramin'izao hoe professeur titulaire zao ka amin'ny anaran'ny syndicat zany ny anantenanay fa araka ny tenin'ny président république hoe culture des résultats dia miandry zay ny résultat mahafinaritra avy amin'io ministre vaovao satria izy koa dia hitanay fa olona fifanakalozan-kevitra olona misokatra amin'ny lafikery rehetrarehetra ka mananteny zay fa tena isy résultat tsara ho an'ny paramédicaux zao fitantanany ministère zao tsy ho an'ny paramédicaux ihany fa ho an'ny fahasalamam-bahoaka mihitsy satria araka ny teninay dia hoe potika ny système de santé eto Madagasikara ka mila olona tena dynamique mila olona tena compétent zany anarina zany système de santé zany ka mananteny zay fa tsy ny paramédicaux irery ihany ny azo tombotsoa am'izany fa ny fahasalamam-bahoaka malagasy manerana